Salama daholo androanisika de ndaondray arasintsika resaka ny mahakasika ny Kotila Maitsoambo sy dokotera Razota Kalasoandro izay tena nahoraka tamin'ity herinandro ity. Araky ny vaovao miely atrano dia fantatra fa tena misy ny lonilony amin'ireto olona anankiroa izay samby tia mitsikera ao anaty tambazotra Facebook amin'izao fotoana izao. Kotila Maitsoambo izay fantatsika tsara fa mpitsikera matianina ary eo ihany koa i dokotera Razota Kalasoandro izay isany mba manao an'izany asa fitsikerana izany ihany koa. Ka misy ny fifandirana amin'izy roa lahy ireto ka izay nahatonga izy ireo amin'izao fotoana izao ny afara amin'ny fiblokena ny andaniny senkilany ao anatin'izay tambazotra sosialy izay. Ka izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amitsisa tao matagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Na ikoto moa izany na dokotera Razota Kalasoandro dia iaraha mahita ary iaraha mahalala fa samby isan'ny olom-pirenena izay monina sy mipetraka any am-pitandranomasina ary samy tia maneho hevitra izay raha izy roa lahy ireto. Indrindra fa maneho hevitra amin'ny resaka fiainana ara-politika izay iainan'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Raha toa ka ny ray hevitra sy nitovitovy ny fomba fijerin'izy ireo tany am-piandohana amin'ilay hoe fitsikerana anireo fitondrana izay misy sy mijoro eto an-toerana amin'izao fotoana izao ka tato ato nefa dia nahitana taratra tsy fitovian-kevitra ary nisy fifandirana amin'izy roa lahy ireto. Ikoto moa izay fantatsika tsara fa isan'ny mpitsikera matianina amin'izay resaka fiainana ara-politika any Madagasikara izay, indrindra fa mitsikera ireo mpitondra firenena izay tato anatin'ny 10 taona tato ato zay dia isany anaovany koto tsikera lava foana izy ireo. Tsy vitany izay fitsikerana mpitondra zay ihany koa ny ankoto fa mbola maro ihany koa ny fitsikerana izay ataony amin'ireo zatovy malagasy, indrindra fa ireo avy any amin'ny sisiny izany hoe ireo côtier sy côtière izany. Eo ihany koa ny fitsikerana izay ataony amin'ireo mpanakanto, indrindra fa ireo mpanakanto côtier sy côtière izay sokajiny koto fa tsy misy sy mahay mihira fa falifaly ny hampandihy fitombenana hatrany ho izy hatrany. Eo ihany koa ny fitsikerany ireo amin'izay tanora malagasy avy any amin'ny sisiny izay amin'ilay hoe tsy misy mba mazoto mianatra na ny ray aza na ireo ao Madagasikara ho izy na ireo efa ampitan-dranomasina fa falifaly ny amin'izay resaka kibalibal isan-karazany izay fa tsy mba manana saina mandinika andeha hilofo sy hianatra ary tsy mba manana eritreritra hiditra amin'irony grandes écoles irony ho ikoto tamin'izany. Ary matetika moa izany dia tsy mahafaly anireo zatovy malagasy, indrindra fa ireo zay mpanakanto izay tena anderan'izay tsikerany koto zay, indrindra fa ny mpanakanto bigemjimo no tena matetika lasibatry koto amin'izay tsikera izay ataon'izay ary ny afara fifandirana mihitsy moa Kotila Maitsoambo sy bigemji tao anatin'izay tsikera lava izay ataon'izy ireo zay. Samy miezaka misintona lakolosy ny andaniny sy ny ankilany na bigemji zany na Kotila Maitsoambo ary hita miharihary amin'izao fotoana izao fa tena tsy mifankatia ihany koa Kotila Maitsoambo sy bigemji izay ao anatin'izay resaka fitsikerana izay hatrany moa no antony nahatonga an'izay tsy fifankatiavana izay misy amin'ireto olona anankiroa ireto. Etsy andanin'izay ihany koa i dokotera Razota Kalasoandro dia mba isany mpitsikera ihany koa anireo mpanakanto malagasy izay tratrany ao anatin'izay tsikera izay. Eo ihany koa ireo tanora malagasy sy ireo fomba fiainana sy ny fomba fijeriny tanora malagasy izay tena matetika tsikerainy zany dokotera Razota Kalasoandro zany ao anatin'ny pejiny ao. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nanao publication any sariny koto Lela Maitsoambo i dokotera Razota Kalasoandro ka tsy nahafaly any koto izany ary mampangainy koto fa tena fametavetana ny sariny koto izay nataon'ny dokotera Razota Kalasoandro zay ka tsy azo ekena izay ho izy koto ary avy hatrany tsy hinamana sy tsy hiresaka amin'ny dokotera Razota Kalasoandro tsony ikoto manomboka eto fa iny fa ny bloqué ny vetrany ny pejiny dokotera Razota Kalasoandro zay ho mariky ny fanehony ny atezerany zay.
ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay mo dokotera Sotakalasoandro nilaza hoe tsy hitako ny fahotako ho iza fa ny ahy dia ny sary izay efa namboarin'olona tao anaty tambazotrerasera Facebook tao noho ny naparitako tao anatin'ny pejiko ary nasiko soratra hoe Big MJ io ka mety izay no tsy nafaly anikoto ka natonga an'izao fiblokevany ahy izao ho iatrany dokotera Sotakalasoandro raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao midika izany fa tena mafana dia mafana ny fifandirana izay misy amin'ny reto olom-pirenena malagasy anankiroa izay samy monina sy mipetraka any ampitandranomasina any amin'izao fotoana izao ary samy isany mpitsikera matianina mo ireto olona anankiroa ireto ka izao ny afara amin'ny tsy fitovian-kevitra izao ary efa tsy tako nafenina fa tsy maintsy naseho vahoaka izany tsy fitovian-kevitra misy eo amin'ny reto olona anankiroa ireto ka maro no mametra-panontaniana amin'ilay hoe ahoana sy ahoana no mety hiafarany ity resaka fifandirana izay misy amin'ny Kotilina Maitsoambo sy dokotera Sotakalasoandro ity raha toa ka mitohitohy izao resaka tsy fitovian-kevitra misy amin'izy roa lahy ireto zao mety tena ho vaky ve zany ny ady raha toa ka izao no mitohitohy hoy ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka Facebook amin'izao ankehitriny izao etsy andanin'izay moa dia tsy faly ihany koa i Big MJ ary nanao commentaire sy naneho hevitra tao ambanin'izay publication izay nataon'ny dokotera Sotakalasoandro zay ary nanompa sy niteny ratsy mihitsy moa i Big MJ tamin'izany ary nilaza izy fa inona ny tokony hidirako amin'io zay resaka sarinareo sy ny resaka olana misy aminareo sy Kotilina Maitsoambo any oka kosa tsy ampidirana amin'izany ny tenako ho hiatrany Big MJ raha naneho ny heviny mahakasika an'izay izay ihany ny eo amin'ny resaka dokotera Sotakalasoandro sy Kotilina Maitsoambo zay fa fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa nisokafana ny US Army First Special Force Groups Airborne sy ny vondrona voalohany mpilatsaka ny olonena malagasy tamin'ny fomba ofisialy ny zoma 20 Jolay lasa teo ny fanazaran-tenina iombonana na Joint Combined Exercise Training ny tanjony JCT ny hanamafy ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy ireo firenena miara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fametrahana ny fiazonana fifandraisana ara-miaramila matanjaka sy fanatsarana ny fiarah-miasa eo amin'ny lafiny maro malaza be amin'izao ndray resaka Starlink ary tena hita fa efa maro ny mpanjifa izany raha ho an'i Madagasikara manokana no asiana resaka ka ho setrin'izay dia efa misy sahady ireo zay tsy kely lalana ary pisoloky momba an'izay Starlink izay voasambotra teny bypass ny zoma teo ary nitazomina any amin'ny pôlisy nanokafana fanadihadiana ireo pisoloky izay ary ireo mpividy avy any amin'ny faritra lavitra ny Nalamanga mo no tena lasibatra amin'izany ny resaka fisolokiana izany ka noho izany dia melimelo hatrany fa ny ratsy dia tsy kely lalana vaovao malaza any ampitandranomasina indray dia miamahery vaika ny afo any Californie alamanodidina ny 5,000 hara isan'ora no may tamina faritra maro tany avaratry ny Californie nanomboka ny alarobia lasa teo ary everina ho ninona nataon'olona ity fandorana ity mpamonjy voina manodidina ny 703 no miara-misalahy mamono ny afo any an-toerana any amin'izao fotoana izao ary ny maranantsika azy dia vaovao malaza any ivelany hatrany hita nanamorona ny torapasika iray tany Australie ilay tongotra tapaka any Kay Mackenzie 13 taona serfera australiana izay nohan'ny antsantsa nambaran'ireo mpitsabo fa eo andala mitadavana hevitra izy ireo raha afaka natsia averina amin'ny toerany ilay tongotra tapaka amin'izao fotoana izao ny talata lasa teo no nitrangany loza ary antsantsa mirefy 3 metatra no fantatra fa nanafika sy nanaikitra ny tongotra ary nahatonga an'izao fahatapahana izao izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tao matavatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa